Iarany antso izay tanteraka ny anteny Merandolona amin'izao hoy rivo rakotovao androany. Orinasa Kiraoma tsy mbola nahitam-baolana ireo olona ny mpiasa treto. Fitokoana ny mpampianatra mangataka ny hanafainganana ny hanomezana ny tambon-karamany. Magnano mbola tsara tsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matinaly ny kamisy fa 5 ny volana Martsa taona 2024 ity. Tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao manasanao mpanajagna anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny politika araka ny hitantsika tagnatin'ny lohatenim-baovao teo dia nisy ny valandresaka izay nataon'ny filohan'ny anteny Merandolona tamin'ny mpagnano gazety tamin'ny maraindray teo. Ny koranisany manokana ny momba ny zavantranga teny amin'ny anteny Merandolona dia ny fanalana ireo miaramila mpiambina ny filohan'ny ity androm-panjakana ity sy ireo miaramila mpiambina ny lapa omaly karan'izao. Horantsika ny andindin'izay tatery ny Asin'Andriamalala sy Manoran'Andriamalala. Fanontaniana maro no napetraky ny vahoaka-mpanara-baovao tamin'ny fanesorana tampoka ny fitaovam-piadiana sy ny mpiambina an'Andriamatoa Rivo Rakotovao. Saingy tsy azo modidina tsy hita ny toedra raha-pirenena misy ankehitriny ka heveriny maro fa misy fandraisany amin'izany. Mihamafana tokoa mantsy ankehitriny toedra raha-pirenena taorin'ny ampamoaka goavana nataon'ny seni ary tonga saina tanteraka ny vahoaka amin'ny siany osika goavana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ka hatramin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo. Nisy ny resaka manahirana mandraka androany ary mety toy ny resaka nataon'ny déclaration le seni diversion ve zany natao hoe mba tsy hoany amin'ny intsony aloha nareo sy zahay sisika rehetrarehetra eritreritra ho azy satria tsy hitanay izay antony amin'izay mba miova ilay hevitra hoe andao aloha ary indray ny atao amin'izay tsy resana satria raha mijery ny gazety ianao ohatrany indrindra tsika miara tsy teny an'ilay terme dia any aloha ny aksa. Everiny filohan'ny anteny Merandolona ho fampitahorana sy fanampenam-bava eny ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana ireny kanefa raha ny fanazavany hatrany dia tsy maintsy ilazany tsy rariny sy fanitsakitsahana lalàna izy ireo. Raha mandraina rozy dia manontany io hoe iverina any amin'ny didiko felebe sy teny tokana sy hevitra tokana ve zany firenentsika. Misy ny mpandalina dia mety mieritreritra an'izany hoe fa maninona inona tokoa moa zany ny fitenenana ve fa nandray anjara mivantana tamin'ny fanaovana propagande ny filoham-pirenena izy tsy nahita ga zany miafina ny fitenenana ve fa hafahafa ny décision navoaka ny ACC ireo mipirofoko zay tsy mbola niteny mihitsy zay tsy aza manao tany-masoandro nareo na iny any fanjakana zany no vahoaka ny tsara andraikitry ny mpitondra fanjakana ny miaro ny androm-panjakana sy ny filohan'izany androm-panjakana izany izay voasoratra mazava ao anatin'ny lalàna velona fa fanitsakitsahana lalàna indray no nataony ny mpitondra. Ny tena marina zao raha mijery an'iny zavatra natao iny dia mijery ny constitution antsika dia azo atakena tokoa iny any amin'ny farafaratsy any amin'ny conseil d'état. Misy ny teny an'izany alina, misy ambassadeur ny teny an'izany. Laty fantatrareo tsara tsy teny mihitsy hoe izy. Satria tsy ara-dalàna zany satria zo napetraka ny constitution tsy maintsy hiarovan'ny fanjakana. Ary averiko teo fa ny amin'ny gendarmerie fantatro rehefa resahanao reo hoe zahay président na hoaizy ianao na hoaizy ny adidinay dia miaro anao tsy rarahinay ianao na makaizy ianao fantatra fa andeha hody any an-trano ianao dia matory eo fa ny asanay dia miaro anao satria fantany fa adidiny izay ary zo anay ohatrany garde any an-trano retony namana mijoro amin'ny fotoana zao. Tena marina zany raha hiady resaka zany hoe ara-dalàna ve ohatrany enfoncer la porte ouverte ozy izy vazaha. Tamin'ny mitatao vovonana ny alanay teny an-toerana dia nesoriny lehibe ny ihany koa ireo polisy ny andro lampananosi kely ary tsy nisy afa-tsy zandary iray sisa no niambina teo am-bavahady. Raha ny nambaran'Andriamatoa Rivo Rakotovao dia tsy nisy taratasy tonga nampandrea azy tamin'ny fanesorana ireo polisy ireo fa tamin'ny alalan'ny antsoatariby sy afatra maro sosina ihany no nilazana azy izany fanesorana izany.
mbola iarahantsika miandry moa ny toyny ny raharaha iny fa lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy mbola milamina ny raharaha eo anivy ny orinasa Kromita malagasy amin'izao fotoana izao. Manoloana ny resabe izay mandeha dia naneho ny heviny sy nitondra fanazavana ireo mpiasa eo anivy n'ity orinasa ity. Asin'Andre Malalatra no mitatitra ny vaovao eo amin'ny rindran-tsary ny Toky Ramarolahy. Mbola miantsatro ny tady eo amin'ny mpitantana ny Kromita malagasy sy ireo mpiasa. Nambaran'ireto mpiasa tamin'ny fivoroam-be izay nataony fa tsy mety ahitamba-olana ny olana miantsady amin'izy ireo ary mbola manampitrotraka izany ihany koa ny fomba fitantanan'ny mpitantana io orinasa io. Nisy mihitsy aza ny porofo noentiny teo anatrehan'ny mpanao gazety. Ity atanako ty taratasy manakatona n'Andranganala tamin'ny 23 décembre 2018 ty manakatona n'Andranganala. Raha hitan'ny appareil photo anareo sy ny caméra io izy io. Tao aoriana kelin'izay moa tsika niditra tamin'ny grevy dia lengiaza antsika tatsy ny fitaovana Andranganala tatsy ny fitaovana sinoa ngiaza antsika tatsy amin'ny gendarme tadiditsika rehetra iny. Ny zavatra nitranga nisokatra Andranganala 2019 dia lazaina ave fa mbola ny SVM ihany nanao an'izany efa tsy SVM tsony nitondra 2019 tsy teneniko io. Dia raha milaza tsy mahantatra ny tale eto an-toerana ny directeur d'exploitation io ambany io soniany io. Ka zay ny anaovana ianareo hoe ity mpitondra tantanantsika amin'izao fotoana izao ty dia mizotra makany amin'ny lalana nandana ny Arsène. Lazaina fa mangarahary madio hoe tsy marina tompoko izany fa tena mandavaka atao anatin'ny koroma zalareo. Za aloha zany tsy mahafantatra hoe ao anatiny ve ny CA miakatra, CA, PCA, ministra miakatra. Ny olona nanao sonia amin'ny fanakatonana an'io dia ny tale général teo aloha miaraka amin'ny DE. Zahay entité nanatitra n'io an-tanana tany amin'ny sinoa tamin'izany andro izany dia natsahatra ny asa tao Andranganala. Ankoatra izay dia mbola andrasan'ireo mpiasa ihany koa ny karaman'izy ireo izay nampanantenana hatry ny ela izay tsy mbola voaloha hatramin'izao. Vaovao manodidina ny fampianarana kosa dia mbola mitohy ny hetsika izay ataon'ireo mpampianatra sy mpandraraha mpiasa eo anivon'ny fampianarana teknika sy arakasa. Anisany nanao tafa ho an'ny mpanao gazety izy ireo tamin'ity androany ity ho fanazavana ny toy n'izany hetsika izany. Ravirazafy Mahenina no teny an-toerana niaraka tamin'ny Mathieu Princy mitatitra ny vaovao. Arirariran'ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny ministera ny tampikarama tsy voalohan'ny mpampianatra raha nandrasana ny valiny tamin'ny filakevitry ny minisitra ho maleriva tsy noresahana akory mitondra ny fivoriana ataon'ireo tompon'andraikitra ambony androany milaza fa hamaly ny fitakiana. Dia nanao délégation izahay nalefa tao amin'ny ramatoa minisitra hanontany hoe inona moa zany ny vokatry n'ilay fitakiana nataonay. Dia tsy tao ramatoa minisitra, tsy tao andriamatoa secrétaire général fa andriamatoa talehan'ny kabinetra no nandray ny délégation. Dia niteny izy fa hanao fanambarana ny ministra ny fanabeazam-pirenena fampianarana teknika sy ny fanofana asa miaraka amin'ny ministra ny finance androany. Eo am-piandrasana an'izany nanangana izahay commission nampiana n'ireo solitena avy any amin'ny établissement hiantsoana solitena avy any amin'ny faritra no hiaraka handinika an'izay valiteny meny fanjakana izay dia ao zay no mahita izao ny toyiny. Fa dia efa mampiseho tokoa zany zay hoe tsy mety aminay ilay ambanimbaniana ohatran'izay fa tsy zazakely akory dia fitapitahana dia ampanginina kely fa olon-dehibe ny fanaraka tamin'izany sonia ny fanaovan'izany dia ny apahany taty aminay vita. Hatreto tsy mijanona ny fitokonana nataon'ny mpampianatra ny tampikarama izay tsy hivina fa 10 hetsy ariary isan'olona no nitakin'ny syndika na enan'ny fanjakana raha hetsy ariary izany ary farany 10 ariary isam-bolana isan'olona izay tsy voalohatra amin'ny androany nanomboka ny taona 2012.
eo amin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany dia fantatra fa tsy maharaka ny amaron'ireo mpianatra rehetra eto Madagasikara ny isan'ireo sekolim-panjakana rehefa miakatra amin'ny ambaratonga faharoa satria vitsy kokoa ireo CG sy lycée-mpanjakana raha oharina amin'ireo miatena. Iny sekoly miatena nefa ny irosona any amin'ny famonoana azy ireo ankolaka manoloana ny fitakiana etra midankana ataon'ny fanjakana amin'izao. Horatsika izay fanadihadiana izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Ny saram-pianarana alohan'ny iray aman-dren'ny mpianatra ny fidiram-bola ny sekoly miay tena rehetra eto Madagasikara. Io vola io araka ny voafaritry ny lalàna amin'ny feno fampianarana no iantohana ny fampiodinan-draharaha rehetra ao amin'ilay sekoly. Midangana loatra, tsy ho zakan'ny ankamaroany ny sekoly tsy miankina, ny etra takin ny fanjakana amin'izy ireo araka ny volavolan-dalàna mifeny bolam-panjakana amin'ny taona 2020 ampiary ny fanjakana ity. Ny fanovana ny andininy voalaza ao amin'ny article 010103 io andininy io moa zany tamin'izy mbola tsy niova dia hoe ny vola miditra amin'ny sekoly dia natokana hampandehanana ny fiainan'ny sekoly dia amin'izao fotoana izao zany niova io hoe ny asa fanabeazana dia andoavana etra ka ny tombony dia akana 100,000. Anefa koa mbola misy koa le fanamariana hoe ny etra tokony aloha dia rahetsy ariary tokony tsy ho latsaka izay rahetsy ariary zay. Tsy maintsy hoany amin'ireo ray aman-dreny mampanajanaka ihany araka izany no iandrinan'ny rihatra amin'ny fanenjehana ireo etra takin ny fanjakana ireo. Raha ohatra ka miezaka manenjika an'io zahay dia voatery amoron'ny ray aman-dreny mpianatra hoe zao ny ekôly azony takinay taminareo tsy maintsy enjehana nefa ity etra ity indrindra miampy an'io hoe tokony tsy ho latsaky ny rahetsy io dia tsy maintsy manao fitadiavam-bola hafa indray ny ray aman-dreny mpianatra hanenjenana an'izany dia tsy voatazona intsony le hoe mety hoe éducation de qualité. Samba ny teto amin'ny tantara ny firenena malagasy no nisy izany fampandoava-ketra ny sekoly miay tena izany. Raha tamin'ny mpitondra rehetra ny fandimby teo aloha manko ny fanjakana aza no manome fanampiana ireo sekoly tsy miankina. Ankehitriny na dia mbola misy aza io fanampiana omen'ny fanjakana io tsy misy dikany izany manoloana ny etra goavambe takin ny fanjakana isan-taona araka ity volavolan-dalàna vaovao ity. Miomana amin'ny fanaovana ny fanadinana ny sekoly katolika jiaby manerana ny nosy amin'izao. Nanantona ny tompon'andraikitra misahana izany ny mpanao gazety ny MBS tamin'ity androany ity nanontany ny fizotran'io fanadinana katolika io. Dia horatsika ny andindiny izay vaovao izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Nanomboka ny taom-pianarana lasa teo no efa niditra teo amin'ny fanadinana manokana ho azy irery ny sekoly katolika manerana ny nosy. Niteraka resabe teo amin'ny sehatry ny fampianarana izany. Manandanja amin'ny mpianatra ny misiona katolika nefa ireo fanadinana ireo satria mamaritra ny fahafahan'ny mpianatra hifindra kilasy. Ny fanadinana katolika aloha dia hevitra ny tsiry tamin'ny volana taona 2024. Nisy fivoriam-be iombonana atao hoe filakevitra nasionaly ny fanabeazana katolika manerana Madagasikara dia hoe andaontsika hanao fanadinana iombonana. Ny dikan'io fanadinana io dia fanehoana le fiombonana ny sekoly katolika rehetra firaisan-kina zany. Ary manaraka an'izay dia fijerena ny lenta-pahalalan'ny mpianatra. Manahoana mitovy ve ny fahalalan'ny mpianatra manerana Madagasikara raha amin'ny sekoly katolika. Ary manaraka an'izay ihany koa dia hoe fanasongadinana le maha izaza sekoly katolika satria fanadinana katolika zany misy taranja religion ao fandalinam-pinoana izay atao hoe taranja fototra any amin'ny sekoly katolika zany. Eo koa ny fibiazana miaina sy mitiana ny EVA éducation à la vie à l'amour tena taranja fototra ihany koa zany. Dia io moa ny sekoly katolika nefa manao fanadinana foana isan-taona amin'itony hoe examen blanc tony fa amin'izao io zany dia tafiditra anisan'ny examen blanc fanazarantena fiatrehana ny fanadinam-panjakana. Raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny DINEC, Direction nationale des écoles catholiques, tsy misy fandraisany amin'ny fanadinana ofisialy karakarain'ny fanjakana io fanadinana katolika io. Dia fifanjonjavatra, tena fifanjonjavatra mihitsy ary zay azagaga hoe fa dia nanina ahoana loatra ary
satria vao nanomboka nanao fanadinana katolika zay a dia nisy reny trangan-javatra reny a tsy sanatria akory satria zay nanao an'le izy dia nanjary nisy fa tena fifamonjon-javatra betsaka moa ny olona nanao commentaire hoe raha ohatran'izao ny fanjakana dia aleonay zany ny aty amin'ny sehatra katolika tsy miditra amin'izany zay fa ny anay dia tanjona hafa mihitsy ny ataonay amin'eo rehefa nanomboka tamin'ny taom-pianarana lasa moa io a dia atomby toisana amin'ity taom-pianarana ity. Atao ny faha-21 ny volana jona ho avy izao ny fanadinana CEP katolika. Anomboka ny 7 Jiona ary farana ny 2 Jolay ny BEPC katolika. Ny 3 ka hatramin'ny 17 Jolay ny baccalauréat katolika ho an'ireo manaraka ny fampianarana ankapobeny na ny enseignement général. Ary ny 7 Jona hatramin'ny 20 Jolay 2024 no feim-potoana anatanterahana ny baccalauréat katolika ho an'ireo manaraka ny fampianarana teknika. Ny fandaharam-potoana eny anivon'ny diocèse tsirairay no mamaritra ity farany. Araka ny fanazavana hatrany, raha afaka amin'ireo fanadinana katolika ireo ny mpianatra iray ka hanohy ny fianarany eny amin'ny sekoly misiona katolika hatrany dia raisina ho toy ny mifindra kilasy izy ireny na tsy afaka tamin'ny fanadinam-panjakana aza. Miakatra eo amin'ny sehatra ambonimbony kokoa isika amin'izay lafin'ny fampianarana izay dia ho fanampiana ireo tanora mba afehy tsara ny sehatry ny teknôlôjia sy ny arakajy mirindra dia nisy ny famelabelarana momba ny fampiroboroboana ny varotra amin'ny alalan'ny karazana tolotra eo anivon'ny internet omaly. Nampiavaka an'ity natao omaly ity moa ny fahafahan'ireo tanora mona sy marenina niarana natrika izany famelabelarana izany tamin'ireo mpianatry ny anjerimanontolo. Ny andindin'izay eo amin'ny rindra-tsary ny Manora Andriamalala. Maro amin'ny tanora eto Madagasikara no mirona amin'ny sehatry ny informatika sy ny fikirakirana ny teknôlôjia moderne. Olana tena sedrain'izy ireo anefa ny tsy fampiany hoentimanana. Ny fanjakana rahateo tsy manana tetikasa manokana anampiana ny tanora malagasy. Le café thématique ny but dia foana zany hoe fifampizarana fahaizana entre les intervenants sy ny mpianatra dia androany zao le izy ny thème hoe de la technologie dans l'entrepreneuriat zany hoe visena kokoa ny ankizy miexploiter an'le domaine ny teknôlôjia sy ny entrepreneuriat hifampizarana fahaizana androany. Ny ankizy zany be dia be ny manana projet fa le resaka fond, le resaka vola, le resaka fanohanana io tena hita hoe olana be mihitsy amin'le izy. Ny fanatsarana ny vokatra amin'ny alalan'ny fikirakirana ny tolotra eo anivon'ny internet no ny fampizarana tamin'ny tanora omaly nahitana solotena ny mpianatra avy amin'ny université Mpanjakana sy ny tsy miankina. Efa miroborobo manko ankehitriny ny varotra amin'ny alalan'ny fampiasana internet. Ny zavatra ny androany moa zany dia mikasika an'ireo vokatra ny produit moa zany lazako azy na outil avy amin'ny hoe poussena ny productivité ana orinasa anankiray sy mba ho lasa le izy ho efficace kokoa. Ny tombony dia voalohany indrindra tsy lany fotoana ianao satria rehefa tsara hoe misy zavatra tsara kokoa zany ampiasainao zavatra manaraka ny toetrandro zavatra ainga ampiasa dia tsy lany fotoana ianao dia tsy lany vola koa mazava ho azy. Hitako hoe amin'izao tamin'ny fotoana 2-4 taona lasa zay hita hoe mabetsaka ny tanora liana amin'le izy dia efa betsaka koa ny misehatra amin'ny resaka fivarotana sy fandrararana mifandray amin'ny resaka teknôlôjia. Sehatra natao hifampizarana amin'ny samy mpianatra eo anivon'ny anjerimanontolo ny tetsy antetezana fovoany omaly nanatanterahana ny hetsika café thématique. Fifampizarana izay natao ho an'ny sokajina tanora rehetra liana amin'ny fianarana arakajy mirindra sy ny tontolony. Tsy diso anjara tamin'izany ireo tanora mona sy marenina mianatra ny taranja informatika eo anivon'ny estime. Fa vita sony androany teny amin'ny masovony Japon ny fifanarahana fanomezana fanampiana ho an'ny Madagasikara. Anisany mahazo tombony amin'izany ny fitoerana fampianarana zaza manana fahasembarana any Toamasina fa eo ihany koa ny etsy amin'ny hôpital Joseph Ravoahangy Andrenavalona. Ravy Zazavy Mahenina sy Mathieu Prince no mitatitra ny fanadihadiana. Mandina ny 700 tapitrisa ireo ny tetibidin'ireo tetikasa miisa 2 avy amin'ny Japon
ho an'ny CHUJRA teny za tapitrisy ariary ny fanampiana nolona ireo fitaovana simba sy vidianana vaovao. Le gouvernement et le peuple japonais contribuent à la dotation de 2 machines importées d'Europe comportant une machine à laver essoreuse industrielle, une machine à sécher rotative industrielle, avec la réhabilitation d'une partie du service de la buanderie au sein du CHUJRA. Les malades démunis, vulnérables, qui nécessitent des interventions chirurgicales seront les bénéficiaires quotidiens avec un chiffre moyen de 340 par jour. Marary manodina ny efapolo isan'andro no miditra amin'ny sampanavonjena eo anivon'ny hôpitaly JRA. Zava-dehibe ny fananana fitaovana hisoroana ny fiparitahan'ny microbe vokatry ny loto ao anatrano fandidiana. D'ailleurs, c'est important de laver les ranges propres pour les opérations chirurgicales de ce grand hôpital. Voilà, donc le Japon a déjà fourni beaucoup d'assistance publique dans de divers domaines, soit agriculture, soit infrastructure, santé publique, hygiène, éducation. L'avantage de ce projet est l'ambassade ici présente peut décider le projet avec beaucoup de diligence, rapidité, et donc on peut démarrer le projet dans un cours assez court. Atotosandroany moa sy ny ampiara-miasa teo mahasovin'ny Japon sy ireo nandray ny fanampiana. Mbola vitsy ireo ivitoerana izay mandray antanana n'ireny zazatra pahasembanana ireny eto Madagasikara. Iray amin'ireny ny centre médico-éducatif Orchidée Blanche any Toamasina izay ivitoerana faharoa moa izy ity eto Madagasikara. Nisy ny fanadihadiana manokana izay nataony noro fitiavana tamin'izany teo amin'ny sariny Mathieu Princy. Mbola vitsy ny fikambanana na ivitoerana misahana ireny zaza manana fahasembanana ara-batana na ara-tsaina ireny eto Madagasikara. Mila toana sy fikarakarana nefa ireny zaza ireny mba ahafahany misitraka ny zony mitovy amin'ireo zaza rehetra. Izany indrindra no anisany nanosika ny ivitoerana iray andray anjara biriky amin'ny fikarakarana ny zaza manana fahasembanana toy ny hita any Toamasina. Janvier 1999 ny ankizinay tamin'izay roapolo izao izy efa 41 dia efatra ny klasmanitra miditra amin'ny valo izay dia mirava amin'ny efatra sakafo amin'ny centre ny ankizy. Tsy mandeha irery ny ivitoerana fitaizana zaza manana fahasembanana na ny centre médio-éducatif Orchidée Blanche faharoa any Toamasina fa mbola eo ny ambassade japonais manohana arabola. Androany vola mitentana 300 tapitrisa ariary no natolotra io ambasady io anoanana ny ivitoerana. Taloha ny ray aman-dreny manafina ny zanany any an-trano fa après sensibilisation nataonay mazoto ny ray aman-dreny manatitra ny ankizy any amin'ny centre dia mahatratra 9 isan-taona. Zaza manana fahasembanana misa 3 teo aloha no efa tafiditra mianatra amin'ny sekoly voatokana ho azy ireo ao Toamasina ary vinavinaina hitombo izany rehefa vita ny sekoly vaovao. Fa eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray dia mbola somary nagaga ny andro izay nanjombona tamin'ny fiandohany ity herinandro ity. Nisy ny fanadihadiana izay nataony noro fitiavana manoloana izay toetrandro miovaova izay teny anivo ny sampana mpamantatra ny toetrandro androany. Horantsika ny andindiny izay tatery ny noro fitiavana sy tahiry ny anara nariniriny. Efa mikisaka tsikelikely any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanan'i Madagasikara iny ilay Aramaso tao avaratry La Réunion sy Maurice. 5 sy 100 kilometatra ny ivony. Mbola tsy atahorana hivadika ho rivo-doza tangoron-drahona io raha toka hitondra rotsakorana betsaka any amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Nosy. Raha ny zava-nisy zany zao ny maripanatsika tafidina tany amin'ny 20 degré Celsius ny ambony indrindra raha ny tany Fianaratsoa 20 ny tao avakina karatra. Dia mbola manodididina an'izay hatrany zany maripana ao anatin'ny 3 andro izay latsaka tokoa izay mitovitovy amina maripanana vonandro ririny. Maina foana zany ny any atsimo tena resana moa zany dia androy sy ny ataoko hoe aty atsimo andrefa maina iny amin'ny akapobeany zany. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tanteraka isika eto Madagasikara amin'izao na dia manompo volonandro ririny aza izany nanomboka tamin'ity fiandohany herinandro ity.
mbola aharitra ao anatin'ny 3 andro izay toetry ny andro manompo volinandro irina izay raha nambarany sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro androany. Nazana zany tsisy aloha zany hoe vigilance hatreto hoe alefan'ny météo Madagasikara ny randrivotra somary mafimafy aloha zany amin'ny morontsiraka atsinanana rehetrarehetra toy izay ihany koa ny onja satria misy ny alondrano dia ao anatin'izay mazava ho azy raha ohatra ka arakaraka ny sambon'ny olona moa zany ny lakana fa raha ny tsaratsara aloha zany dia mila mitanina amin'ny mandra-pahatena hoe miverina amin'ny état normal an-dranomasina. Any amin'ny fiandohan'ny herinandro avoany kosa vao ahitana fiakarany tsikelikely ny maripana manerana any Madagasikara. Ambohi-pionan'ireo tanora vao navita fianarana sy ireo te hanohy fianarana any ivelany ny etsy alarobia nanomboka androany ilay hetsika izay hanomezana fahafa-po sy fanampianan'ireo tanora liana amin'izany fianarana any ivelany sy eto an-toerana izany. Germaine Menjanahary sy Andra Kotomalala. Efa marobe ireo mpianatra nahita tombontsoa tamin'ny Salon des Études Internationales ary efa navita fianarana ambaratonga ambony tany ivelany. Ataoko hoe era-zao tontolo izao satria ny mampiavaka amin'ity taona andian'ny faraka ambin'ny folo ity ny fisian'ireo toeram-pampianarana ambony ataoko hoe maneran-tany. Resaka hoe misy ety Japon, États-Unis, Frantsa moa efa mahazatra antsika, Maurice, Inde ary firenena maro zany hatsany Australia afaka tonga aty zany zareo miresaka an'izay. Amin'ny ankapobeny izy io ny tanjona dia ny ampahafantaran'ny ankizy hoe inona daholo ny fepetra sy ny zavatra ilaina raha manana eritreritra izy ny hoe hianatra any andafy zany. Fa na izany zany efa omena ihany hoe misy karazan'olona mianatra any andafy eo ilay hoe mandeha makany mihitsy dia any manjato fianarana. Misy nefa ireo manjato fianarana eto Madagasikara fa ny diplomanao diploma avy any ivelany. Trano efa miisa 20 izay ahafahana misafidy tsara ny lalam-piofananatiana arahana no hita eny an-toerana. Intéressant be sady hita hoe manao ezaka santsika hoe manampy ny tanora amin'ny fitadiavana amin'ny resaka fianarana soatran'izany satria eto Madagasikara izao mbola hita hoe sahiran-kirana ny ankizy amin'ny fitadiavana amin'ny hoe resaka fianarana soatran'izany. Zareo tonga dia manampy an'ilay ankizy hoe ohatr'izao dia raha ohatra ka hoe tsy tafiditra amin'ilay pays tian'ilay ankizy zany ilay ankizy dia afaka miorienter an'ilay ankizy amin'ny pays hafa zareo fa tsy hoe tsy tafiditra ilay ankizy dia avelan zareo amin'izao fotsiny fa mikarakara an'ilay ankizy foana zareo dia manampy an'ilay ankizy mba hisafidy filière tsara ho ataon'ilay ankizy. Tsara aloha ilay fisian'ilay salon ohatr'izao satria manampy an'ilay ankizy zany ilay izy voatra kokoa dia sarotra kokoa amin'ilay étude any ivelany. Raha manokana zao ohatra ny liana kokoa satria sasa mitady an'ilay filière ilay hoe hidirana any fa tsara lisika. Manentana zalahy tonga aty fa mahafinaritra be sady intéressant be dia be ny zavatra tsara ho fantatra ary tsara ho hita aty amin'ilay salon. Vaovao sy maresaka iraisam-pirenena dia miakatra isan'andro ny maty vokatry ilay valanaretina coronavirus. Mahery izato izao ny olona matiny io ao Italia. Manoloana ny fianak'ity aretina ity dia nikatona nanomboka androany ireo sekoly marobe jiaby any an-toerana. Etsy an-dalana dia nodimandry teo amin'ny fahazatoanany androany i Javier Pérez de Tuelar izay sekretera jeneraly ny firenena mikambana teo aloha. Ny andindin'izay no tateriny Jessica amintsika ao anatin'ny rindratsara ny Andry Rakotomalala. Diplomate péruvien no sady efa sekretera jeneraly ny firenena mikambana teo aloha teo anelanelan'ny taona 2026 hatramin'ny taona 126 i Javier Pérez de Tuelar. Teraka tao Lima izy tamin'ny taona 2026. Izy no sekretera jeneraly ny firenena mikambana fahadimy. Anisan'ny nanome voninahitra azy ny filohan'ny firenena mikambana amin'izao Antonio Guterres tao amin'ny Twitter. Anisan'ny nataoko ohatra trano ny zava-bitany. Nanampy abetsaka izy ary anisan'ny nataoko filamatra teo amin'ny asako. Tao Peroa dia efa filohan'ny filakevitra ministra indrony sesy izy ary efa ministra ny raharaham-bahiny tao anatin'ny gouvernement antetezamita nitondrany Valentin Paniagua ny 20 Novambra 2000 ka hatramin'ny 20 Jolay 2000. Efa candidat filoham-pirenena ihany koa izy tamin'ny taona 2026 saingy resiny Alberto Fujimori. Any Italia kosa dia nikatona nanomboka androany ny sekoly rehetra hatramin'ny université any an-toerana hatramin'ny 15 Marsy izao noho ny fianaky ny Covid-19.
Tsy mora ity fanapahan-kevitra ity saingy tsy maintsy natao mba ho fisorohana amin'ny fianaky ny aretina hoy ny ministra ny fampianarana italiana Lucia Azzolina. Efa mahery ny 7 izao ny olona matiny ary 723 ireo olona tratrany manerana ny Italia. Hatreto 3,7 isanjato tamin'ireo olona tratrany Covid-19 ny maty, raha 4,7 isanjato kosa ireo sitrana. Komina 1,10 izao no efa natokamoniny. Eny ihany koa nandesintsika nanakatona ny vaovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Nametraka ny veloma samby tsara ho amintsika jiaby ny tenako amin'ny manaraka indray. Veloma tokoa.